Vaovao zavakanto indray kosa iray amin'ireo mpanakanto malagasy nandray anjara tao anatin'ilay hetsika antsoina hoe Libertalia Music Festival ionja Tinondy manana ny tanjony manokana ny tenany mahatonga nandray anjara tao anatin'ny hetsika tahaka itony. Manampy amin'ny fivoaran'ireo mpanakanto malagasy eto an-toerana ny fandraisana anjara amin'ireny karazana hetsika fampisehoana lehibe izay arahana amin'ny mpanakanto vahiny ireny. Efa misokatra amin'ny any ivelany tokoa mantsy ankehitriny isika eto an-toerana, tsy mionona amin'ny zava-misy eto an-toerana fotsiny ihany anefa ny mpanakanto fa miezaka mijery ireo fomba mampanao any ivelany. Izany indrindra no isan'ny tanjon'ny orinasa iray izay manampy ny artista malagasy hampivelatra ny zavakanto. Izany hoe za zany natsoiny zareo ny lehibe moa zany tena miantso anao hoe aleo anao mba anjay anjara amin'ity festival ity fa hitanay mety amin'ny fomba fihetsikanao sy ny fomba fihiranao le festival izay tadiavinay. Dia za koa moa zany hoe sarotra aminahy nda satria vao maika tiako koa le izy hoe mba mianatra zavatra zava-baovao zany. Ilaina mihitsy amin'ny tsika artista zany hoe mba mianatra zavatra tsy fanao zany. Midika ve zany fa hoe mbola misy tsy ampy ny artista malagasy amin'ny resaka hoe fahaiza-manao hoe fivelarana amin'ny razam-pirenena? Fahitako azy aloha mbola tsy ampy satria na hoe ny zavatra ataonay eo zao dia hoe atao le izy dia avy eo mbola tsy dia tiany zareo dikan'izay hoe mbo mila fitiavana zany hoe mbo mila fivoarana bebe koa hoantsika artista malagasy zany hoe mba ho tonga amin'izay sehatra international zay fa tena tsara le izy ary tena mahafa-po ary tena hoe mahafiera zany afaka hoe mireharehantsika satria tsika manana kolotsaina bebe manana zavatra tsara fa ny ampivoatra anazy zany tena hoe hitako sarosarotra. Eo koa moa zany hoe amin'ny fiainana zany ohatra hoe fanenjika lava amin'ny fiainana dia tsy dia manam-potoana loatra handarinana le izy. Dia hitako tena hoe zavatra tsara mampivoatra ary tena hoe ilaina kokoa zany izy. Anisan'ny mandray anjara amin'ny hetsika Libertalia Music Festival ionja Tinondy miaraka amin'ireo mpanakanto malagasy maromaro. Ny fifampizarana traikefa sy ny fahaizana mandray lesona amin'izay tsara tsoahana amin'ny mozika vahiny no isan'ny andrasana amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika tahaka izao ho hatrany ny tenany. Na izany aza nefa dia nilaza ireo mpamorona mozika fa tsy ho tafiditra amin'ny sehatra mahatiana mihitsy ireo mpanakanto malagasy raha tsy mahita ny any ivelany. Izany indrindra no andraisana ny loha hevitra ny hetsika manao hoe Madagascar voyage au cœur de la musique izay ho tanterana ny 7 amby 20 ka hatramin'ny voalohan'ny volana martsa ho avy izao etsy amin'ny Hall de la Gare.